eo amin'ny lafiny vaovao tapatapany kosa ny tonga dia hidirantsika amin'ity hariva ity tena mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary raha ny eto andrenivohitra moa dia efa tsy resahana intsony fa miparitaka any amin'ny renivohim-paritany maro samihafa sy ny fahatra hafa izay akoatra ny anjadiny ny asan-dalo izany tsy fandriam-pahalemana izany ho arahantsika izany atao anatin'ny vaovao tapatapany. Mahavariana kosa ity zavatra nitranga tany amin'ny distrikany Mampikoinity andro vitsy izay olona misa 12 eo mantsy no nivavaka tao amin'ny fiangonana iray kanjo rehefa niakatra tsara iny ny fivavahana raraka ny tatitra azo dia nirodana tampoka ny fiangonana ny anjera ny tafo sy ny rindrina sasany nisy rivotra ny fofofofo be mantsy namelona trano fiangonana fanontaniana no mipetraka avy trano hoe izay ve le valim-bavaka rehefa nangataka tamin'Andriamanitra hoe aseho ny herinao sa valikeliko ka dia aleon'Andriamanitra narodana amin'ny fiangonana sa leo zahay hitondra ny heliko ny hafa Andriamanitra so ihany fa tsy nisy maty saingy telo no naratra mafy ka narefa any amin'ny hopitaly ny ambony kosa afaka nody soma tsara. Loza iray loza roa zareo no nitranga tamin'ny fianakaviana mpamboly lavanilina iray tany Fianarova Atsinanana ny alakamisy 9 martsa lasa teo. Ilay iray mpianakaviana efa tena antitra mantsy no niambina ny lavanilina teny Antsahatra amin'ny fotoana io. Tsy fantatra na izy ny Bekrina na ireo tanora ny tsy afaka na ny fandrindram-piainan'ny mpianakavo ny mila jerena fa dia sarotra ny miambina rehefa ny hery anatodisany izany ny tsy ao intsony. Nisy namono tamin'ny Antsilava mantsy dadabe tamin'ny oalina io tsy fantatra ny antony ny lavanilina tsy nisy naka fa avy hatrany dia noentin'ireo izay nahita azo feno rà tany amin'ny hopitaly narehan'iny ity izao dany dia niazakazaka monjy tany an-toerana ka anjo voadonan'ny fiara dia maty vokatry ny dratra nahazo azy feny ny lavalinina ihany tsy naninona. Olona roa kosa no namony ainy tao amin'ny tetezan'ny Mamokomita tamin'iny lalam-pirenena fa efatriny ny alahady lasa teo tamin'ny 3 ora maraina satria dia nitotoy ny camion iray izay tapaka isatra ny sprinter iray rehefa tao anaty tetezana. Anjara ratsy ho an'ilay sprinter satria efa tafiditra izy vao nahita fa tsy tafajanona ilay camion ifanena aminy. Voka ny maty ny mpamily sy ilay olona teo akaiky ny ary maratra mafy sy mbola tsaboana kosa ilay teo amin'ny devant amin'ny sisiny. Nandositra tany amin'ny zandary kosa ny mpamily ilay fiarabe natahotra fitsaram-bahoaka no giazana ny fiara raha-tolotra tsy ho ela ny fampanaovana ny raharaha. Andro inona loatra reny ny alahady 12 martsa teo fa dia betsaka ny trangam-piarahamonina mampalahelo ny seho teto amintsika tany Tomasina faharohatra dia zazavavy kely 9 taona monja no hita faty tao anaty dobo rehefa nokaroana nandritra ny ora vitsy. Nandeha ny an-tsena mantsy ny reniny ka dia navelany rery tao an-trano ilay zanany vavy. Inona loatra reny nanosika ity renim-pianakaviana anao izany tsy te hiseho ve hoe efa demi maman sa izy ihany no namono ny zaza satria dia tonga teny an-toerana ny zandary sy ny dokotera nanao fanadihadiana sy fizahana ny any fantatra aloha dia maty noho ny fahasemporana ilay zaza ny toyiny no mbola ndrasana. Jiolahy iray maty voatifitra ary ny namany sasany voasambotra ny alahady lasa teo tao Fianaratsoa. Mijaly fatratra amponina iaran'ny fandrobana ataon'ireto tsy matatoto ireto ka dia nandray andraikitra ny polisy nandritra ny famotorana dia nekinyeloka vidana izy ireo ary nahitana itam-barotra sy kojakoja maro karazana fanao tokantrano atolotra ny fampanaovana tsy ho ela moa izy ireo mbola eo ampikaroana ny namany izay tafatsoka kosa ny mpitandro ny filaminana. Olona efatra no tsy hita popoka amin'izao tany Bealanana taorina ny fandalovany ENAO tany amin'ny faritra Sofia tsy vitan'izay fa olona 5,000 no tsy manan-kelofana ihany koa. Betsaka ny fahasimbana teo amin'ny foto-drafitrasa tany amin'ny faritra iny tany an-toeran'ny filoham-pirenena era-jonary mampianina androany nankaherin'ny vahoaka ny Bealanana nampanantena izy fa amboarina atsoatsy ny lalana mampitohy an'Antsohisy Bealanana avy any dia nitsidika ny andapa ihany koa ny délégation izay notarihany. Omaly tamin'ny 12 sy fefany no ngadona teto Tanindrazana ny ekipan'ny Knap Sport Football rehefa avy nanafika tatsy Cameroun. Resy Koto Sport tamin'ny sary ray no ohatra ny Knap Sport teo amin'ny 70 minitra. Isan'ny lesoka ny tsy fampiny fifatoam-pilalao malagasy araka ny fanazavany Maître Tipé. Na izany aza dia niady mafy ny ekipan'Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul satria dia tao anatin'ny hafanana 7.30 degré nanaovana ny lalao sady ngeza ny lava ireo mpifanandrina Camerounais. Ny avantagentsika zany dia eo amin'le ny vivacité zany sy le rapidité. Tsika zany somary manana an'izay izay koa moa nefa ny travaillena hatramin'izay dia izay no avantagentsika. Ny lesoka kely angamany dia
manque de concentration zany jusqu'à tany amin'ny coup de sifflet final le tsy maintsy atrehana ny match samy sabotsy tsy maintsy manomana tsy manana fotoana be dia be fa manitsy an'izay tsy nety fotsiny tany dia manamafy n'izay efa tsara zay angamba ny azo tenenina. Raha iverenana ny lalao dia nisy penalty teo amin'ny 80 minitra andry zareo Camerounais saingy azony leda mpiandry tsatobian'ny Knap Sport zany. Amin'ny sabotsy 12 martsa izao mirora sasany nanaovana lalao miverina ka itsy amin'ny kianja santetika Knap Savodovorona nanaovana izany. 3 ariary ny gradin, 5 ariary kosa ny tribune. Izy fandaminana manokana amin'ny fitaterana koetanina amin'ny petit baolina kitra rehetra ho tonga satria ery lehibe ho an'ny ekipa malagasy ny fahatongavantsika maro.